Maro ny fangatahana izay noentin'ireo ben'ny tanàna ao anatin'ny faritry Sava raha niona tamin'ny filoham-pirenena Rajonar Mampianina teny amin'ny lapam-panjakana ny avoloha teny nangatahana izy ireo ihany koa moa ny fanampanazavana momba ity lalàna vaovao izay mifeny fifidianana ity akoatra izay maro ny fangatahana izay noentin'izy ireo ny nohon'ny filoham-pirenena avokoa izay fangatahana izay. Niona tamin'ny filoha Rajonar Mampianina teny amin'ny lapam-panjakana Iavoloha maly ireo ben'ny tanàna avy amin'ny faritra Sava iny. Fotoana izay nitondran'ireo ben'ny tanàna ny etaetan'izy ireo sy ny zava-mitranga any amin'ny faritra misy azy ireo. Fotoana ihany koa nangatan'izy ireo ny zava-misy marina momba ny toetra ranom-pirenena ary indrindra ny FDB ao anatin'ny lalàna vaovao momba ny fifidianana. Tsy maintsy navozona ny lalàna satria ny lalàna izay misy amin'izao fotoana izao dia ny lalàna tamin'ny 12 roarivo ary lalàna atao tamin'ny 12 roarivo izay nantsina hoe code électoral dia mbola nifototra tamin'ilay feuille de route ny ankamaroany. Aza dimy nefa fa tamin'izany fotoana izany efa nisy ny constitution 2010 nefa nisy ny constitution nanao loi électorale tsika hoe code électoral tamin'ny 2012 mbola le feuille de route satria izay mibaiko aloha le tontolo iainantsika tamin'izany fotoana izany. Rehefa tonga ny amin'izao fotoana izao efa mipetraka ny 4e république, efa mipetraka ny filoham-pirenena voafidy miaraka amin'ny gouvernementany dia tsy maintsy hovana le code électoral izay tsy mifanaraka intsony amin'ny constitution ary tsy mifanaraka intsony amin'ny toetrandro izay misy amin'izao fotoana izao. Zay nanavozana azy io. Nanazava tamin'ny Antsipiriany ny pitsopitsony amin'ireo lalàna telo ireo ny filoha. Tamin'izany nahafantaran'ireo ben'ny tanàna nahafantatra bebe kokoa ny antom-pisiany sy ny fanavozana nentiny indrindra tamin'izany. Lalàna izay natao an'ny malagasy rehetra io hoy ny nambarany fa tsy natao tombontsoa an'olombitsy na vondron'olona vitsivitsy.